Tafiditra ao anatin'ireo firenena voafidy ho mpikambana amin'ny filan-kevim-pitantanana sy ny CEP na ny Conseil d'exploitation postale nandritra ny Kongresy andian'ny fafito amby roapolo ny UPU na ny Union postale universelle natao tany Abidjan ny 7 hatramin'ny 17 aogositra teo ny postra malagasy. Nisy ny fampahafantarana izany nataon'ny postra malagasy androany tetsy amin'ny IKM Atsahavola fa nandritra izany koa no nitondran'ny postra ny vinany ho an'ny taona manaraka dia ny fampivoarana ny postra ary ny fanakakezana ny vahoaka. Jemimara Daniela sy Mamka Samuely. Sambany ho an'ny tantaran'i Madagasikara sy ny postra malagasy no natafidiran'ny postra malagasy ho isan'ireo firenena 7 tafiditra ao anatin'ny mpikambana amin'ny filan-kevim-pitantanana na ny CA sy ny CEP na ny Conseil d'exploitation postale ao anatin'ny fikambanam-be ny postra maneran-tany na ny Union postale universelle izay ahitana firenena miisa 250 mpikambana amin'izany. Anjara tamin'ny 27e congrès ny Union postale universelle tany Abidjan ny postra malagasy nandritra ny telo herinandro. Tao anatin'izany congrès zany izay fanao ny postra maneran-tany isaky ny 4 taona io congrès io. Tao anatin'izany no nisiny ihany koa ny fanavozana ny izay ho membre ny conseil d'administration ny Union postale universelle sy izay ho membre ny conseil d'exploitation postale ho an'io Union postale universelle io ihany koa. Marina moa zany fa ny Union postale universelle dia sampana anankiray ao amin'ny firenena mikambana ao amin'ny Nations Unies zany. Ka Madagasikara dia nilatsaka ny postra malagasy dia nilatsaka ho fidina tao anatin'io conseil d'administration ny Union postale universelle io ary nilatsaka ho fidina ho membre ao amin'io conseil d'exploitation postale io ary dia mahafaly anay milaza fa dia lany somatsara i Madagasikara, lany somatsara ny postra malagasy ho membre ny conseil d'administration ary ho membre ny conseil d'exploitation zany hoe izy roa zany no nalany antsika nandritra ny congrès natao tany Abidjan farany teo. Tombony ho an'i Madagasikara ny fidirana ao anatin'ireto rafitra ireto dia ny CA sy ny CEP izany. Fa isan'ny falaram-pahamehan'ny postra malagasy ihany koa ny hanamafy ny fisiny manerana ny nosy anitatra ireo masovo misy ny postra malagasy ary ametraka ihany koa ny postra relais sy ny smart village ka atratrarana ny tanjona masovo misa 300 manerana ny nosy amin'ity taona 2024 raha toa ka 2024 amin'izao ny masovo ny postra manerana ny nosy. Eo ihany koa ny fanarahana ny teknolojia dia ny digitalisation sy ny fampivelarana ny e-commerce. Isika ato anatin'ny postra malagasy tato anatin'ny 3 taona farany zao dia tsy mitsahatra ny manatsara, tsy mitsahatra ny miroso ary tsy mitsahatra manaraka mametraka fenitra vaovao mba hanatsarana foana ny fomba fiasa sy mba anatonana foana koa ny mpanjifa ato amin'ny mpanjifanay ato amin'ny postra zany. Ny zavatra ho apetrakatsika dia anisan'ny zavatra ho apetraka ato amin'ny postra zany zao dia hiditra tanteraka amin'izay tsika amin'ny resaka e-commerce satria mbola tsy misy eto amintsika eto Madagasikara izy io. Raha ny zavatra hita dia ohatrany hoe sarisarina vente en ligne zay nga no ilazantsika azy ny any anaty Facebook reny fa tsy reny akory ny atao hoe e-commerce fa efa feno zany zao ny fepetra rehetra ato amin'ny postra mba ahafahantsika miditra amin'io e-commerce io efa manana ny resaka logistique ny fitaterantsika manana ny matanjaka indrindra manana tsara indrindra amin'ny postra rapide ary manana ihany koa tsika ny fomba fanaovana ny paiement électronique paiement en ligne amin'ny alalan'ny postra monnaie ary indrindra moa fa ho avoakatsika atoato amin'ny efa tsy ho ela ilay carte hipoketra le carte visa hipoketra dia zany hoe feno ny fepetra izay ahafahantsika miditra amin'io e-commerce io. Efa niofana ny mpiara-miasa efa nametraka ny ampaintainy rehetra zahay amin'izay resaka e-commerce izay. Tanjaky ny postra malagasy hoy ny tale général ny fananana ireo masovo manerana ny nosy hatrany ambanivohitra ireo ka izany no anatsarany hatrany ny tolotra ho an'ny mpanjifa